Ry havana malala, vatsy hariva indray no iaonako aminao amin'izao fotoana izao, izay anditsika aloha norika ny lohantsika hivavaka ho fisaoran'Andriamanitra ny amin'izay tontolo ny andro nomeny antsika izay. Tompo Andriamanitra io, misaotranao izahay satria afaka mianoka indray fampaherezana amin'ny teny ity, mangataka ny fananao masina nokatra ny sainay mba ho amin'ny fitahiana sy fahasoavana mandrakariva izao fotoana ionanay aminao sy andrenesanay ny teninao izao. Voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia sarika anao raha lasanabavy ny amin'ny tantarany Kaleba izany, ny amin'ny tantarany zanak'Israely izay rehefa nandeha tany amin'ny tany Egypta tany, ny amin'ny tantarany zanak'Israely izay rehefa nandalo izany tany efitra izany dia efa tonga zany ankehitriny eo amin'ny tany Kanana. Ka rehefa akaiky ny tany Kanana zany dia nanao fomba fiasa Mosesy tamin'izany vanim-potoana zany dia nandefa ireo mpitsikilo na iraka 12 lahy zany. Ka rehefa miverina avy any ireo iraka 12 lahy dia samy manana ny tatitra nataony ary samy manana ny amin'ny hevitra novoizina noho ny finoana sy ny fanandramana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izay nananany tsirairay avy. Ka antsika hijery zavatra mitranga ery an'ny Nomery 13 izay hoe ny amin'ny mpisafitany moa ny soramandreo, ka hodinetsika ny 520 sy ny manaraka izany. Ary niverina avy ny safin'ny tany ireo no ny afaka 70 andro dia nakeo Mosesy sy Arona ary ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitra Parana izy, dia tany Kadesy, ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehefa sady naneo azy ny vokatry ny tany. 17 dia nilaza tamin'izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirano anay izay, koa tondra dronono sy tantely tokoa izy ary tony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe, ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay. Ny Amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo, ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita no monina any amin'ny tany avoana, ary ny Kananita no monina eo amoron'ny ranomasina sy eo amoron'ny Jordana. 17 Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan'ny Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azotsika azy fa haharesy azy tokoa isika. Eto zany dia misy karazan'olon-dreto ry havana malala tamin'ireo mpisafitany. Ny mpisafitany anankiray dia vondrona olona izay nanana hevitra sy fijery tahak'izao. Ny raisany aloha dia tena tsara tokoa ilay tany. Ny zava-misy dia tena tondra dronono sy tantely zany tany izany, ary azo tsapahin-tany fa misy vokatra tsara ary nitondra hoe toerana tsara io. Fa ny mahasamihafa kosa nefa dia ilay aim-panahy. Ny mahasamihafa kosa nefa dia ilay fatoken'Andriamanitra teo amin'ny tsirairay, satria raha reto ampaham-betsaka ny folo tamin'ireo mpisafitany dia samy lavolefona avokoa hoe olona matanja be ny olona ireo, lavolefona avokoa ary ny ravoravo-tanina, tsy ho vitantsika ny am'ireo satria olona bevata ireo, olona matanjaka ireo, manana fitaovam-piadiana tahak'izao ireo, ary tena tsy ho raisitsika mihitsiny. Saingy kosa i Kaleba eto zany, izay anisan'ireo mpisafitany, dia nampangina ny vahoaka amin'ny 30 amin'ny Nomery 13 zany. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan'ny Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa haresy azy tokoa
isika eto zany a dia manana fijery miabo Kaleba ary zay moa zany anatin'ity tantarany boky ao amin'ny boky dimy sorata Mosesy ity ny amin'ny tantarany zanak'Israely tany anefitra dia Kaleba sy Josoa no ireo mpisafitany roa izay manana ilay fatokina sy fahasahiana fiarahana amin'Andriamanitra fa koa zany i Kaleba tsy de hita loatra ao anatin'izany tantara izany fa i Josoa matetika no jerevana ary amandika ndraisantsika ny amin'ny toko 7 ny amin'ny boky Nomeriany zany dia zao ny voalaza ny amin'ny soramandro dia ny nandavan'ny zanak'Israely tsy akatra hoeny amin'ny tany Kanana ka ny amin'ny 1 amin'izay Nomery 7 zay dia zao no voalaza indray ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone izay isan'ny safitany dia nandritra ny fitafiny ary ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy rolaka nanao hoe ny tany izay nalehanay no safoina dia tany tsara indrindra fa isaky Jehova isika raha isaky Jehova isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia ny tany tondra-dronono sy tantely eto ndraiky zany no miseho indray zany any tantarany Kaleba izay mahery fo ary nidirina etseratra tamin'izany dia le fahasahiana ry havana malala nampangina nanohatra ny hevitr'ireo maro izay tsy nanaiky ny amin'izany irak'Andriamanitra ny amin'ny afahana misitraka ny fahasoavana amin'ny tany Kanana sy ny afahana manafika indray manala ireto Amalekita sy ireto mpanompo sampy reto amin'izany tany men'Andriamanitra azy ireo izany. Misy mantsy ireo olona izay tsy de tena voasoratra loatra ny tantara anatin'ny soratra masina saingy kosa dia manana anjara lehibe ao anatin'izany soratra masina izany ao amin'ny fiangonana ihany koa ngambany aza mieritreritra ianao hoe mety izay olona manana toerana tsaratsara ngambany mety diakona ve zany mety olona ve zany mety ho katekista ve zany mety ho pastora ve zany dia mieritreritra zany hoe ireny ny tena olona tena zava-dehibe ao anatin'izany fanaovana san'Andriamanitra ny mety fahatsoa-kevitra velively zany aminao zany havana malala fa tahaka ny Kaleba eto tsy de voatantara loatra mahakasika azy fa matetika Josoa ny tena hita ary misy koa raha bokin'ny Josoa fa tsy de misy hoe aiza ny bokin'ny Kaleba ao anatin'izany tantara sotra masina izany fa Kaleba nefa eto dia tena olona izay feno herim-po ary feno fatokina an'Andriamanitra ka ianao zany za mametraka ny tenanao amin'izao fanompon'Andriamanitra hoe ary eto tsy de hita mihitsy zay eto tsy de miakatra loatra mety hevitra tsy atao ny devoly mety ampiana ny rispo anatinao zany fa saingy kosa manova tahaka ny Kaleba ianao zay nasaha nampangina ny fimonomonoana ny vahoaka Israely na tsy de tena to hita loatra izy to anatin'izany tantara zany na tsy de to tantaraina loatra izy anatin'izany tantara zany fa manana ny anjara ndraikiny izany zao mantsy voalazan'ny ten'Andriamanitra zarazana samy hafa ny famezam-pahasoavana fa ny tompo dia iray ihany ry havana malala ka ny famezam-pahasoavana izay anananao io zany dia mety tokoa io amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany ka noho izany ara dia hitana zay fanomen'Andriamanitra anao aza levina taka ny fanoharany hoe ilay nanano talenta anankiray dia naleviny ny talentany aza levina ry havana malala ny talenta ao anatinao fa eto ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria io talenta nananao io io fandraisanao andrary io dia mampiroborobo ary mampandeha amin'ny laony izany fanompoana an'Andriamanitra izany zao mantsy no ambarany ity famakafakana ara-baiboly ity rehefa miresaka ny amin'ny Kaleba izy nanomery azy tsy ho vohozongozona tamin'ny fiarovana ny marina amin'ny alalan'ny fatokiana ny mpitaritafiky ny lanitra ny miaramila Kristy tsirairay zay ny fanandramandrenoka zao ny tenen'ny Enoka zany rehefa fakafakaina amin'ilay boky fandinanany baiboly dia hoe notezay sy nobe azy ny saina fa ny amin'ny teona ritratra izay misy azy dia eo Andriamanitra ary ny asa taony dia asa mifandraiky amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka nasa velomana ary eo dia Andriamanitra no tompony indrindra fahasafitorana filazantsara izay ny masony tamin'izany tontolo talohan'ny safotrano izay nametrahana azy ho mpitoran'ny filazantsara izany eto zany dia ho marena le vaky teny manaraka n'Andriamanitra amin'ny fahafenony noho izany zany dia aza atao tapatapa ny asa fanompony aza atao antsirambana zany asa fanompony zany foka amin'ny fahafenony no anarahantsika an'Andriamanitra olona izay tsy misehoseho toy izantsika ny vaky teny zany olona tsy midedadedaka fa olona mandritry teny zany hoe
Ity fanarana an'Andriamanitra dia tsy aseho am'resaka fiteta-detahana. Mety misy matsy ny olona mety fihetsiketsehana ny be da be. Fa manahoana kosa le tena aim-panahy. Zao mantsy voalaza an'Andriamanitra amin'ny tantara filazantsara zany. Rehefa tamin'ireny vanim-potoana izay nifidianana ny amin'ny ho mpanjaka ireny, rehefa tonga tao amin'ny tokantranon'i Jesea, ny mpaminany tamin'izany vanim-potoana zany dia izy am'ireto no olona hosorana. Raha zavatra nisy tamin'ny andron'ry nifidianana ny Saoly dia i Saoly dia havitsanganana, ranjanana tsara izany ary manana vatana sy bika manendrika tokoa dia nofinito mpanjaka. Fihety kosa tsy hita izay olona hofidiana ho mpanjaka. Ka hoe amin'izay ny valy ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo fa tsy mijery ivelany. Ary io zany dia Andriamanitra te handinika ny fonao ary ny latavin'Andriamanitra dia olona izay tsy misehoseho ivelany fa olona izay manana ny aim-panahy. Ary amin'ny tsy ivelana nge ny jerevana tamin'ny andron'i Davida ary avana malala dia tsy olany mihitsiny satria olona tsingetana zany olona fonetana ry Davida. Saingy olona fonetana manana n'ilay finoana an'Andriamanitra, olona fonetana izay tena mitoky amin'Andriamanitra. Ary ahitsika tsara ny tantara fa teo anatrehan'ny Goliata, teo anatrehan'ny miaramila tamin'ireny vanim-potoana ireny, napetraka ny akanjo fetina miady. Tsy vita ny mitondra zany satria mbola tsy nahazatra azy zany. Saingy kosa ny fiainam-patikina sy ny fiainana amin'ny fahafenoana ny fanaran'Andriamanitra izay niainana dia niseho tamin'ireny fotoana izay niainany tany anefitra, tamin'ny fiandrasana ondro izay nataony tany, tamin'ny fotoana izay niainany teo nivondray aman-dreny nanekeny ireo iraka maro samihafa izay natao taminy. Ka tamin'izay vanim-potoana izay no niorina sy nitoetra amin'ilay ny fanaran'Andriamanitra ny fafenoana. Ka rehefa teo amin'ny toerana izay nanaovana ady tamin'ny Goliata dia tsy niemotra izy. Olona tahaka izany takadry Kaleba, olona tahaka izany tahaka ny finoana ananan'i Davida, tahaka izany no ilaina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ka tsy emotra mihitsiny amin'izay mety sakana ary androso mandrakariva ny amin'izay mety olana. Zao nge volazan'ny filazantsara. Niza manana finoana tahaka ny voatsinapy ka hiteny amin'ry tendrombohitra iry hoe mifindra dia mifindro tendrombohitra io. Ary zay nge nataon'ry Kaleba ary avana malala. Nanahoana moa zany andeha hiady zany indray? Andeha hiverina hiady indray amin'ireo Amalekita ireo? Manahoana ny alaviran'ny lalina teny amin'ny tany ay izay niaingana tany Egypta ka nandalona izany tany ay izany? Mety efa monamonaina, mety arerana sy ny avizanana ny alaviran'ny lalana efa natao. Saingy kosa noho ny amin'ilay fitombony ny tepanarik'Andriamanitra tamin'ny fanandramana natao tao anatin'izany lalana izany dia nanana fahasahiana ry havana malala. Mety firy taona ianao amin'izao fotoana izao, mety firy taona nanarahanao an'Andriamanitra. Manahoana mety efa monamonaina ve ianao? Mety efa misy mety efa leo ve ianao ry havana malala? Mety izitsika ho tahaka ny Kaleba. Mila Kaleba amin'ny vanim-potoana andro farany satria ho vanim-potoana sarotra tokoa izany. Fa raha tahaka ny finoan'ry Kaleba izay naresy an'ireo Amalekita, nandresy ireo firenena izay tsy maintsy nataon'Andriamanitra ho resena ireo, raha tahaka izany ny finoantsika amin'izao andro farany izao dia ho tanteraka amintsika ilay tsodrany hoe aoka hatratra amin'ny fahafatesana ianao dia ho azonao satraponahitry ny fiainana. Ary izay mahatratra amin'ny farany no vonjena ary nahatra izany lehilahy mahirin'Andriamanitra izany ary nosoratana ao amin'ny bokin'ny filazantsara, bokin'ny nomeria ny anarany. Ianao ihany koa dia azon'Andriamanitra tao manoratra ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana. Raha miaina tahaka izany fiainan'ny Kaleba izany ianao, voninahitra an'Andriamanitra fa ny fiadaniny kosa aoka ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra io misaotra anao izahay, tianay mba andeha mifatikena amin'ny fanarananao izay, tianay ihany koa ny amin'izany finoana nananan'ny Kaleba izany, mba ho tena ilay finoana tena izy nay ty anatinay, mba ho finoana rahanasa hitondra famonjena ho anay tsirairay avy izany, amin'ny anaran'i Jesosy Navanany Vavaka. Amen.